Betsaka ny talenta gasy eto an-tanàna, betsaka mihitsy ny manan-talenta na beatmaker zany na producteur na mpihira na mpandihy tena betsaka. Yeah. 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 Esa e BJ message financeiny. Rakoto Sostiva Mintsony anarako a, DJ producteur malagasy a, teraka teto Madagasikara, teto Antananarivo a, miodikodina maneran'izao tontolo zao moa zany am'ty zavatra ataoko ity a. Efa hatrambola kely moa zany tao anatin'ny tontolon'ny mozika, ray aman-dreny tao anatin'ny famille efa musicien daholo a, dadabeako a mpamoky hira sy mpamokatra hira, de ohatrany hoe efa nivoizina tao anaty personnalité ak zany le hoe musicien mpanao mozika, de nanomboka tany amin'ny taona 2016 tany zany nanomboka tena hoe somary nivadika kokoa tamin'ny tontolon'ny DJ. Afaka lazaiko kokoa ngamany anatin'ny tontolon'ny mozika urbaine satria am'izao fotoana zao moa zany mozika varié be, de du coup zany ataoko hoe mipanjana kokoa any amin'ny côté clubine zany hoe dancehall chata amapiano resaka afro musique rehetrarehetra zany any ho any. Ny aingam-panahy zany zao tena miainga avy any amin'ny ataontsika hoe DJ Snake moa zany no tena ni-inspiré anahy hatramin'ny voalohany na ny resaka mindset-any na ny resaka fomba fijeriny ninazy zany no tena hoe tena nakafiziko. De any kokoa zany rehefa manao production de ohatrany hoe mifantoka kokoa any amin'ny idéologie an'le ry fa manana ny anahy ihany koa zako surtout mampiseho hoe gasy ako, indrindra moa rehefa manao show rehefa manao production de tena tsy maintsy foana ampidirina foana le amin'ny mahagasy ny tena zany. Za moa zany tena hoe random be ny fomba fiasako zany sy ny fomba fanaovako production satria misy fotoana ohatra zao tam'le olo jiaby iny zay vokatra vao nivoaka vao aingana mihitsiny miaraka amin'ny Oshinatesy namoronako an'le instrumental an'iny zao tao amin'ny espacena 10 minitra teo senga tena teo am-pandriana andro amin'ny 2 maraina tany ivelany de ohatrany hoe misy mélodie, misy feokira miainga en boucle ao anatin'ny saiko, de lasa tsy mandra ny saiko fa lasa mifoha de tena tonga de mipetraka eo ambony ordinateur makakasika ako de tonga de manao production. Vita le production 15 minutes de tonga de nandefa SMS tany amin'ny Washinatesy hoe tiranga ahoana fahitanao an'ity production ty raikitra apitsin'iny tonga de hoe andao sika andeha hanao enregistrement tonga de lasa. De ohatran'izay zany système hoe tsy de misy code be hoe maka fotoana kely ohatr'izao fa mandeha tena rehefa misy ny aingam-panahy de tonga de miketrika. Betsaka ny talenta gasy eto an-tanàna, betsaka mihitsy ny manan-talenta na beatmaker zany na producteur na mpihira na mpandihy tena betsaka. De efa zay moa zany natao voalohany indrindra hoe tonga de ny collab tamin'ny ohatrany hoe ry Afro Bros ry Tribal Coach Kibasy ny sisa reny de nandeha moa zany nisy production efa niodina be maneran'izao tontolo zao de noho ny taty arina am'izay noho ny efa mipetraka am'izay le anarana hoe Mintsa GMSH de nanomboka ny fanirasera tamin'ny artiste gasy Mad Max, Basta Lion, ry Washinatesy, mpihira urbaine rehetrarehetra teto an-tanàna de nahita fa afa kokoa rehefa hoe vokatra gasy no hoeniny vazaha. Ny zavatra tena hoe fanaoko zany tena hoe alohan'ny akarak scène de tena hoe mivavaka aloha zany hoe za moa zany mivavaka be de tena alohan'ny akatra sur scène tena mivavaka maka 10 minitra ataontsika hoe 5 à 10 minutes zany tena hoe mivavaka mba manome hery manome courage satria tsy mora ny miakatra sur scène surtout hoe any ivelany satria ny olona zay hiatrehanao io zany
tsy voatery hoe mahafantatra anao foana. Amin'ny maha DJ producteur anahy aloha effectivement ho an'zay olona mahita anazy za tena sur scène tena 1000% be. Et sur scène zany tena maheno tsara an'le énergie satria araka le nazavaiko teo tam'le question teo aloha teo za zany tsy tena hoe cloué be ao anaty studio foana fa tena hoe indraindray rehefa hoe te hiprody fotsiny tonga de miakatra tonga de makany anaty studio na eo am-pandriana ihany ara de efa mi-compose. Du coup zany tsy de tena hoe eno kany le énergie fa eo amin'ny scène zany no tena eno hoe zany fa tena miakatra izy zany. Zany hoe plutôt zany eo amin'ny scène zany plutôt eo amin'ny scène no tena hoe mankafy. Tadidiko mandrakizay moa zany tao amin'ny Palais des Sports tamin'ny première partie Antec teto Madagasikara. Ankoatran'izay misy ihany mety hoe zavatra hoe tena wow fa iny tena marqué. Ohatrany hoe teo zany tena netombohan'le hoe mbintsa GMSH. Côté administratif moa zany tena ahitana problème foana indrindra en tant qu'artiste hoe international satria eto Madagasikara moa rehefa makany ivelany de ilaina ny taratasy ilaina ny visa sy ny sisy de iny foana matetika ny olana iny foana ny tena blocage hoe manana projet ianao invité ianao amina scène ngeza be any ivelany am'ty fotoan'ty nefa ny côté administratif no bloqué an'le izy. C'est-à-dire hoe na resaka visa, resaka ny budget anao ihany koa misy fotoana mety tsy se permettre anao afahanao manao an'izay zavatra izay de lasa iny tena sarotra. Amiko manokana aloha zany samy manana ny mampiavaka azy ny DJ tsirairay maniry an'izao tontolo izao. Fa ny azo lazaina hoe ny ahafantarana anazy hoe tena amiko manokana zay zavatra zay amiko manokana zany hoe ny tena DJ tena hoe bon DJ zany hainy tsara mihitsy no maîtriser an'le publicany amin'ny lafiny hoe raha misy public antitra na public jeune na public ataontsika hoe eo ampovoany zany de tsy ho sahirana mihitsy izy mampandihy an'le olona zany. Betsaka moa zany ny rivotra miainga amin'izao surtout ny amin'ny tambazotra eny hoe ny hoe 2026 ozy izy de nu 2016. Iny zany raisiko manokana ho anahy iny hoe akako base zany amiko manokana zany hoe marina mihitsy iny satria ohatrany hoe 10 ans passé zay 2016 moa zany tamin'ny 2016 amiko manokana ny tena ohatrany hoe rivotra tsara indrindra zany ny ton tube rehetrarehetra nandalo na club inona na variété na ninona zany de tao daholo. De amiko manokana zany ty 2026 ty tena renaissance tiako tenena am'izay zany hoe maro ny projet plutôt nostalgique kokoa zany ty 2026 ty hoe amerina ny rivotra taloha zany indrindra moa zany ny verina ny ridima tam'ty taona ty ny mouvement caribien moa zany ny ridima de amoaka misy album vao ivoaka zany za moa zany anisany hoe mba DJ amoaka album voalohany gasy zany de betsaka ny zavatra tamin'ny taloha ho averintsika ao anatin'izay rakiry zay ho avy masika be ny grand show mini GMSH ho avy ihany koa ny tournée amin'ny faritra zay koa ny be mpangataka de zay zany ny projet zany ohatra eto. Mo anankitelo moa zany no tena zaraiko amin'ny zandry kely za moa zany tsy hoe zoko fa mbola zandry ihany koa fa efa nahita zavatra maro ihany de zaraiko l'izy hoe ataoko amin'ny teny vahiny moa zany l'izy hoe persévérance de humilité de passion. Tena hoe reo telo reo zany tena mi-compte be ao anatin'il'izy hoe persévérance zany hoe tena mila tena mikatroka foana zany tsy miabandonne zany tena hoe tena travail tena background ko moa zany tena hoe za tena olona tena misy travail perso be sady autodidacte ihany moa zany de travailler foana de le humilité ndray hoe mezaka mahitsy foana tsy hoe mezaka tsy mikorotana zany tena hoe humble foana de passion tena hoe makafy an'le
tena hoe passionné am'zavatra ataonao zany ianao fa tsy ohatry ny hoe mankafy zavatra ray ianao de iny foana no ezahanao voizina.